Mifarimbona amin'ny gouvernemanta ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy amin'ny fanomanana ny fanadinana baccalauréat amin'ny ity taona ity raha ny fanazavan'ny fidiny avy raha-vokatra ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy ampisolo-toerana. Izany no natao dia ny mba ahafahana manatanteraka ity fanadinana ity amin'ny antsakany sy andavany ary ho lavitra ireo olana maro isan-karazany nitrangana nandritra ny taona vitsivitsy lasa izay toy ny fiparitahan'ny lazahadina mialoha, isan'ny fepetra noraisina ny pitobona ny isan'ireo lazahadina nomanina isaky ny taranja, eo ihany koa ny fepetra manokana mahakasika ny famonosana sy ny fanapahariana izany lazahadina izany manerana ireo toeram-panadinana. Azo antoka ny fepetra rehetra tsy hivoahan'ny lazahadina mialohan'ny fotoana hoy hatrany ny minisitra. Miakatra ny tahapahafahana tamin'ny fanadinana BEPC tamin'ity taona ity raha ny tarehimarika navoakan'ny ministera ny fanabeazam-pirenena 8.7 isanjaton'ireo nanala fanadinana no afaka tamin'ity taona ity raha toka 2.2 isanjato no afaka ny taona 2023. Mitohy hatrany ny fandrarahana fanafody tanterahin'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana amin'ny alalan'ny ivitoerana famongorana ny valala eto Madagasikara mba hiadiana amin'ny fianaky ny andiam-balala amin'izao fotoana izao. Nanomboka ny 9 Jolay teo ny famindrahana fanafody amin'ireo toerana voafaritra ary hatramin'ny 12 Jolay lasa teo dia efa velaran-tany manodidina ny 510 hektara no efa voafendraka fanafody tamin'ny alalan'ny angidimby raha ny tatitra nataon'ny ministera androany alatsinainy. 50 hektara ihany no voafendraka fanafody an-tanety nandritra izany fepotona izany. Manamafy ny ministera fa tsy azo atao ny mihinana valala izay voafendraka fanafody. Izy malasa teo no ny farana ny andian'ny faha 9 amin'ny Madagascar Film Festival. Ho an'ny fifaninanana sokajy fiction panafricaine ny horonan-tsary Crème any Magaye Gaye no ny batany amboara. Teo amin'ny fifaninanana documentaire panafricain kosa dia ny horonan-tsary Les Sentiers du Doute any Gorio Lorino Rawel John no nahazo ny fandresena. Ny horonan-tsary Vomlin and the Demons ny Roland Okakus no nahazo ny amboara teo amin'ny sokajy animation panafricaine. Raha ny horonan-tsary Engrenage no totasain'ny fanasina Randria Miarso kosa no nandresy tamin'ny fifaninanana teo amin'ny Saint Malagasy. Voaositra ho tompon-dakan'ny Eropa indray i Espagne rehefa nandavo ny Angletera tamin'ny lalao famaranana ny Euro 2024 malalahady. Isa roa no ray no nandresen'ny Espaniola ireo Anglisy ka nahafahany ny bata ity amboara ity indray taorian'ny taona 4.7 valsroarivo ary 2.2. Mpilalao Espaniola avokoa no nahazo ireo anaram-boninahitra rehetra ka i Rodri irakiraka no voaositra ho mpilalao mendrika indrindra nandritra ny fifaninanana. I Lamine Yamal kosa no mpilalao tanora mendrika indrindra raha toa ka i Dani Olmo no nandrombaka ny amboara ho an'ny pampidball na betsaka indrindra. Teo amin'ny Copa America kosa dia voatazin'ny Argentine ny amboara. Lavin'izy ireo tamin'ny saray no ohatra ireo Cafeteros colombiana. Ity isa tokana ity dia baolina maty ny Lautaro Martinez nandritra ny fizaram-potoana faharoa ny fanalavam-potoana. I Lautaro Martinez moa no nampidi baolina be indrindra tamin'ity fifaninanana ity. Baolina 5 no matiny nandritra ny fifaninanana. James Rodriguez kosa no voaositra ho mpilalao mendrika indrindra.